hitondra fanazavana ho an'ny vahoaka ny filohan'ny tiako Madagasikara dia ny tenako zany Marc Ravalomanana. Tonga amin'ny vanim-potoana tena tsy azo idivirana intsony isika fa tsy maintsy roso amin'ny fifidianana madio ikely rehetra mangarahara, tsy maintsy rosan'izany tsika. Noho izany tsy maintsy miomana ny antoko politika rehetra izay hifaninana amin'izay. Ka ny tsara zany ny tima ao anatin'ny vondrona politika firasikina mba hahafahany manomana ireo mpiaradia aminy manentana sy mampafantatra ireo mpikambana ao anatin'ny antoko. Efa tsy mpanohitra intsony izy zany zao amin'izao fotoana zao na ny vondrona firasikina raha mpanohana. Tsy ilaina intsony ny 7e vice-président na ny VP7 satria fa lasa présidentny Assemblée nationale izy napanina indray amin'izao fotoana zao. Ka dia ny tsara izahay ato amin'ny antoko tiako Madagasikara satria raha andeha anentany ireo mpikambana rehetra eny amin'ny commune, eny amin'ny district, eny amin'ny faritra samby hiparitaka andeha amin'izany. Afeky hoe tsy mpanohitra intsony ny tiako Madagasikara fa fampanohana. Izany raha ny sisiny raha dia an'izay rehefa mba manomana izay fifidianana ho avy satria fifaninanana tsy maintsy ho atao io. Mazava tsara zany zao le izy satria misy mandika zavatra tsy araky ny heverana azy. Toa zany koa ny amin'ny RMDM tsy mpanohitra ihany tsiny koa ny rodobe mpanohitra efa mpanohana izy zany zao. Dia samy miezaka ihany koa amin'izay fifidianana ho avy. Rehefa tonga indray fotoam-pifidianana ny fanomanana azy mialoha dia eo indray tsika mahita izay olona hiaraka. Raha mitovy moa zany ny hevitra dia mifanaraka tsy manakana mihitsy ny fiarahana zany. Fitilo zany mifarana hatreo ny fiarahana ao anatin'ny firasikina. Dia mitondra an'izany fanazavana zany aho mba tsy hampitotro amin'ny ony ny mpiaradia sy tsy hampisavorovolo ny hevitry ny sasany, ny sain'ny sasany. Ngamba mazava tsara zay. Zay aho dia samy mahay reza ny ezaka rehetra izay atao. Samy tenin-Andriamanitra. Efa betsaka aloha zay fanazavana zay efa betsaka ihany koa reny faneho-kevitra maro samihafa ireny. Fa araka ny zava-misy efa niresahana hoe tsisy antony intsony ange tokony hijanonana ao anatin'izay hoe vovonana firaisakina izay satria zay dia natsangana ho mpanohatra ny fitondrana talohan'ny nanaovana ny fifidianana solombavim-bahoaka nefa nametraka an'izay. Ary zay no nahatonga ny hoe ny vovonana firaisakina no manana solombavim-bahoaka mpanohatra be indrindra ka nahatonga ny 7e vice-président eo anivon'ny assemblée zany hoe filohan'ny mpanohatra eo anivon'ny antenimieram-pirenena lasa ny firaisakina nanendrena ny président citeny Randrianasolovina tamin'izany. Rehefa avy eo nisy an'iny tolona iny dia le fitondrana ny toerana tamin'izany efa nongana ary na ny filohan'ny antenimieram-pirenena ary dia ny filohan'ny mpanohatra ny lasa ny filohan'ny antenimieram-pirenena. Noho izany ny firaisakina tsy afaka hijoro indray mbola ho mpanohatra eo anivon'ny antenimieram-pirenena na ny solombavim-bahoaka ary fa na ireo ary dia tsy maintsy hiroso ao anatin'izay fandravana izay mba ahafahana manangana plateforme vaovao anohana ny fitondrana indray amin'izay fanavana sy fampandrosoana hoentin'ny fitondram-panjakana mijoro ankehitriny. Misy zany miteny hoe ny tima zany fetsy be fa rehefa vita ny lany anazy dia nitsipahany firaisakina ahoana fitena fanazavana an'izay azy. Olona tsy mahafantatra lalàna ny olona miteny an'izay ary tsy mahafantatra ny ataoko hoe ny statut an'ny firaisakina akory ary fa resaka olona te-hampiady fotsiny ireny zavatra ireny satria mazava mihitsy ny tao anatin'ny statut an'ny firaisakina fa vondrona ny toko politika nahatsangana amin'ny manana fifidianana solombavim-bahoaka ary nametraka fa solombavim-bahoaka mpanohatra. Zay ny antopisian'ny firaisakina, tsy mianana antopisiana ankoatran'izay ny firaisakina.
ary rehefa tanteraka ny fifanarahana satria na ny tokony iza na ny prositeny na ny tim dia nitondra maeo firaisankina daholo mba hahafahana manangana an'izay mpanohatra maro anisy zay teo anivon'ny anteny miram-pirenena mpanohatra rehefa lasa rehefa fitondrana ny toerina dia na ny filohan'ny mpanohatra ary zay solombavambaoaka firaisankina ny lasa filohan'ny anteny miram-pirenena tsy misy antonyntsony hijanona ny solombavambahoaka ho firaisankina mbola hijanona ho mpanohatra ary tsy afaka zany hoe androany ny firaisankina zay manana ny statuany nametraka tena amin'ny intérieur hoe mpanohatra melohan'ny fifidianana androany indray ny hiteny hoe mpanohana fitondrana tsy afaka hovahovaina ohatr'izay le izy fa tsy maintsy miroso ao anatin'izay fandravana ny firaisankina izay ary ny fananganana ny plateforme manohana ny fitondrana rehefa amin'ny maha secrétaire général ny tokotiko Madagasikara anao inona ny afatra omenao an'ireo mpikatroka tima manerana Madagasikara? Voalohany aloha zany dia miarahaba ny mpikambana nivony tokotiko Madagasikara rehetra manerana ny osy sy ny any ivelany be dia be na ny any ivelany ary miarahaba satria mijaly tsika atao anatin'izay 12 taona izay miaina faneriterena maro isan-karazany dia androantsika azo lazaina fa nahazo fandresena tratra ny tolona tratra ny tanjona satria ny tim dia nijoro mpanohatra foana tamin'izay fotoana izay nanohatra ny fitondrana ny joro nanohatra ny fomba ratsy rehetra nentina ny tantanana ny firenena nanohatra ny resaka didijadona sy ny fanaovana amboletra teto amin'ny firenena dia ny vahoaka maro anisa kehitriny no resy lahatra tamin'izay foto-kevitry ny antokotimina izay nanaraka ny hoe tsy rary nitsony tokoa zao fa mila fijoroana dia nitsangana ny vahoaka malagasy nanohatra an'izay zavatra izay ary natongavana amin'izao fandresena dia sy ny fanovana eto amin'ny firenena izao dikan'izay isika tim dia mila mametraka ny firaisankina ny rehetra ary mila miroso manohana izay fanovana voapetraka eto amin'ny firenena izay ihany koa amin'ny mantoko politika atsika dia ny tanjony amin'ny toko politika ny azahoana fahefana ahafahana mitondra ny vinam-pampandrosoana eo anivon'ny firenena tsy maintsy misy ny fifidianana atsoatsy dia miomana amin'izany tsika mpikatroko eo amin'ny vinatokotiko Madagasikara.